Misy sivy ireo kampania mpitaterana nahazo alalana manao fitateran'olona sy entana miainga sy tonga eto Madagasikara hatramin'izao fotoana izao. Araka ny tatitra minisitera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro, misokatra amin'ireo nosy raha vavy aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy aty Eropa sy Afrika ary ny firenena maro manerana izao tontolo izao i Madagasikara. Hoy ny fanazavana tombanana ho mpandeha mahery ny iray hetsy no ho avy eto an-toerana ao anatin'ny 3 volana. Fitiavana Dony Ivrasata. Namoaka tatitra ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny Famantarana ny toetry ny andro ny herinandro teo momba ny isan'ireo sidina sy ireo kompania miasa eto Madagasikara hatramin'izao fotoana izao. Raha ny tatitra, sivy ireo kompania mpitaterana anabakabaka mahazo alalana manao fitaterana ara-barotra miainga sy tonga eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ireo sidina ireo ny mpitatitra olona, ny mpitatitra entana sy ny sidina mpanelanelana. 7 amin'ireo sidina no efa miasa tanteraka amin'izao fotoana izao, ahitana ny Air Madagascar, Air France, Air Mauritius, Air Austral, Neos, EWA Air, Ethiopian Airlines sy ny Kenya Airways. Anomboka hiasa eto amintsika kosa ny kompania Turkish Airlines raha vao migadona ny volana Jona 2024. 40 araka izany ny sidina anabakabaka mivezivezy eto isan-kerinandro. Ny kompanian'ny Air Austral no manana sidina be indrindra, mahatratra 7 izany isan-kerinandro. Manaraka azy ny Ethiopian Airlines manana sidina 7, samy 4 kosa ny sidina ho an'ny Air France sy Air Madagascar. Mbola hitombo anefa izany raha ny fanambaran'ny ministera hatrany. Nanomboka ny volana Marsa 2024, nisy hatrany ny fihaonana samihafa nataon'ny ministera ahafahana manitatra ireo sidina sy manokatra izany amin'ny kompania hafa. Ho tanterahina ny 12 Mey izao ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny sidin'ny Turkish Airlines.